anio fatiny tenanao. Halleloia. Ny falibe indray isika ny amin'izao fotoana izao izay ahafahantsika andreny amin'ny tenin'Andriamanitra, fantatsika hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara izy, Andriamanitra malalakanana izy, ary Andriamanitra tena hoe vonona ny anasoa antsika, tsy misy afa-tsy izany ny ao am-pony, ny anasoa antsika, ny anao izay ahatsara antsika, ny androtsaka amintsika ny fahatsarany sy ny fahasoavany rehetra. Dia tenin'Andriamanitra anankiray izay tiako hozaraina androany mikasika ny amin'ny antsoina hoe tiavo ny tranon'Andriamanitra. Izay indray no hozaraina amintsika an'io, ary tiako azonao hoe raha tonga eto ianao androany dia atao tranony ray ianao. Tio ny akaikinao dia atao hoe arabaina tonga atao tranony ray, hoe arabaina tonga atao tranony ray, arabaina tonga atao tranony dadantsika. Halleluia. Ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao antsika, ary izy no taonantsika eto. Dia amaky tenin'Andriamanitra anankiray atsika, tenin'Andriamanitra izay mety efa haitsika tsy enjery, fa zava-dehibe ny amerenana ny famakiana izany amintsika eto amin'izao anio izao. Dia atao amin'ny Salamo 7:20, Salamo 7:20 no vakiako, dia manomboka amin'ny andininy 9 no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Salamo 7:20 dia ny andininy 9 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Eny tokoa, Salamo 7:20 ny andininy 9, eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, i Davida, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Tiavo ny tranon'Andriamanitra, hoy ny lohateny izay omena ny fampianarana ho antsika androany, tiavo ny tempolin'Andriamanitra, tiavo ny fiangonan'Andriamanitra. Amen. Ity salamo ity dia fantatritsika rehetra hoe salamo izay fantatry ny atao hoe kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Azo lazaina fa ny akabeazan'ny kristianina rehetra, azo lazaina hoe ny 700 isanjato angamba, na atao hoe ny 570 isanjato ny kristianina rehetra, dia mahafantatra daholo ilay salamo 7:20. Azo lazaina izany fa ny salamo 7:20 dia salamo anankiray izay tena hoe tia ny kristianina ary tena fantatry ny kristianina rehetra. Dia araka ny nambarako teo hoe ny salamo 7:20 dia salamo nosoratan'i Davida, tononkira nosoratan'i Davida. Davida ilay ahafantarantsika azy voalohany dia antsoina hoe Davida mpiandry ny rainy izy, fony tanora tamin'ny fahazazany. Fa taty aoriana kosa koa indray dia fantatsika hoe Davida mpanjaka no lasa nahafantarana azy sy ahafantarantsika azy. Dia androany dia hisintona ny saintsika rehetra izay tonga eto androany hoe mba fantatra ve ry havana izany antsoina hoe mpanjaka izany, toy inona sy manao ahoana ny fiainan'ny olona antsoina hoe mpanjaka. Ary Davida raha toa ka antsoina hoe mpanjaka dia tsy anisan'ireo izay mpanjaka fadiran'ovana, na hoe mpanjaka mafiady, na hoe mpanjaka tena sahirana teo amin'ny fiainana, na hoe mpanjaka tsy nahita mangirana teo amin'ny mampanjaka azy. Fa rehefa diniantsika ny ten'Andriamanitra dia ho hitanao hoe Davida dia tena anisan'ny mpanjaka nanana ny maizy azy, mpanjaka tena hoe tena hoy ny voasoratra hoe novokisan'Andriamanitra fa ela velona, vokisoa, atratrantitra sady vokisoa. Izany hoe Davida dia azo lazaina fa mpanjaka tena hoe nety ny fiainany na mpanjaka azy, mpanjaka milamina teo amin'ny fiainany, na dia nanana ando maro samihafa mety nilalovany amin'ny mampanjaka azy, mpanjaka tena hoe nanana ilay fahafampo sy fiadanana teo amin'ny mampanjaka azy. Dia fantatritsika rehetra hoe ao amin'ny mampanjaka ny mpanjaka, fa ny mpanjaka dia manana ilaina rehetra ao amin'ny fiainana, tsy olona fadiran'ovana, tsy olona mijaly, tsy hoe olona tena hoe mafiady teo amin'ny fiainana. Ary Davida dia azo lazaina tahaka izany. Raha ny tenin'Andriamanitra ny dinera dia hitantsika hoe mpanjaka tena nahita sitraka tamin'ny manodidina azy Davida, nahita sitraka tamin'ny ireo firenena izay manodidina azy Davida. Izany hoe nanana mihitsy Davida ilay fiainana tena hoe nahafapo amin'ny mampanjaka. Dia ny zavatra mahafinaritra be nefa tao anatin'izany
davida mpiandrondro fa iny fa mpanjaka koa tatyorina izany dia hitatsika ny tenin'andriamanitra eto hoe nanana zavatra zay voarakitra tao am-pony davida ary nanaovany fanambarana lehibe fantatry ny olona rehetra mandraka ankehitriny zany fanambarana lehibe zay nataony davida zany dia anisan'izany ty tenin'andriamanitra teo hoy davida hoe eto koa fahasoavana grâce sy famindram-po miséricorde fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako davida dia mitoetra ao an-trano Jehovah androlava teo amin'ny fiainany manokana davida na dia nanana ny maha izy azy amin'ny mampanjaka azy ry havana dia natsapa sy nafantatra izy hoe nilany ny famindram-po sy ny fahasoavan'andriamanitra mila famindram-po avy amin'andriamanitra davida mila ny fahasoavan'andriamanitra davida tsy nahitany tanasaitsika izany hoe mila izany koa ny fiainanao mila izany ny fiainatsika eo amin'izao fiainatsika mandalo tany zao mila isika ny fahitam-pity avy amin'andriamanitra mila isika ny fahasoavan'andriamanitra ary mila koa isika ny famindram-pon'andriamanitra dia hoy davida nefa hoe izany fananako ny fahasoavana sy ny famindram-po zay anaraka amin'ny andro rehetra ianako zany tsy hoe kory hoy davida hoe anytonga ianao zay daniny kiboko satria grasianao mandrakariva aho na hoe anganako manao fotsiny didioako na zay zavatra fotsiny mahafinaritra sy mahafinaritra manotondra fahafinaretana ety ambonin'ny tany tsy ho amin'izany no nilany davida ny fahasoavana sy famindram-po zay notononony no anaraka azy eo amin'ny fiainana fa hoy davida hoe mba tonga azy hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava alleluia zava-dehibe tamin'ny davida ny fitoerana ao an-tranon'andriamanitra hoy izy ato amin'ny salamy fafito amby roapolo ka ny anjinin'ny fahaefatra dia mbola manao ty fanambarana lehibe ty any davida hoe zavatra ray loha izy nangatako tamin'i Jehova izany no tadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova aho sy mandinika ny telopolony alleluia salamy fafito amby roapolo ka ny anjinin'ny fahaefatra dia mbola manao fanambarana anankiray koa davida hoe zao hoy davida ny zavatra ray loha angatako amin'i Jehova dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova alleluia zany no ampaherezana atsika androany raha vavy sy anadaray mandreny tanora zay manatrika eto hoe natao tiavitsika ny tranon'andriamanitra natao koa ianao ity ny tranon'andriamanitra dia hotoizatsika ny tenin'andriamanitra dia ho hitanao hoe inona ny anisan'ny antony ampaherezana atsika ity ny tenin'andriamanitra hitantsika ihany tantarany davida teo amin'ny fiainany manokana ty davida ity dia azo lazaina hoe ny zavatra zay déclenché tany anatin'ny tangy déclenché an'ilay hoe fitiavana ao an-tranon'andriamanitra dia amaky tantara anankiray amaky tenin'andriamanitra anankiray isika ahitatsika mazava ny anisany anankiray zay ny déclenché izany tao anatin'ny davida Deutéronomiato fahatelo amby roapolo ny vakiko dia ny andininy fahatelo dia izao ny voasoratra ny anaran'i Jesosy ny zazasary tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova na dia hatramin'ny taranany fahafolo mandimby aza dia tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova ny zazasary rehefa nijereko oly izy tamin'ny teny vazaha dia voasoratra hoe zaza ilégitime teraka illégitime zaza teraka tsy tao anatin'ny union mariage ara-dalàna dia voasoratra fa ny zaza toy izany hoe ilay nivakitsika teo dia tsy mahazo miditra ao an-tranon'i Jehova dia tsy hoe koa ny zaza sary ihany tsy mahazo miditra ao an-tranon'i Jehova fa hatramin'ny taranany fahafolo mandimby hatramin'ny taranany fahafolo mandimby dia hitanareo androany ane isika dia tonga atsika tena ity amaky ny tenin'andriamanitra zao fanazavana fohifohy zao hitanareo ty davida ty davida mpanjaka davida lay nanao le déclaration tamin'ny voalohany hoe toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ao fantatrareo ve ny tantarany fiainany ao amin'ny Matio toko voalohany rehefa mitanisa ny tenin'andriamanitra hoe ranona niteraka andranona ranona niteraka andranona ranona niteraka andranona ranona niteraka andranona Matio toko voalohany dia ho hitatsika voatanisa ao anatin'ireo tenin'andriamanitra manomboka amin'ny anjinin'ny fahatelo fa i davida ry havana dia ilay taranaka fahafolony na zazasary averiko indray mandeha taranaka fahafolo taranaka
voalohany faharoa fatelo faefatra faenina fito favalo fasivy taranaka fahafolony zaza sary Davida. Ao vakitsika Matio toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahatelo vakiko toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara. Ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, niteraka ny Salomona, ary Salomona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka any Davida. Rehefa isainareo ireo taranaka vitsivitsy ireo izay ny tany saiko dia ho hitanao hoe i Davida tena anisany ilay taranaka fahafolony zaza sary. Anazava kely aho hoe izy no antsoina hoe zaza sary ao amin'izao tantara izao. I Joda ry havana dia zanaky Jakoba, zanaky Jakoba, zanaky Isaka, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba niteraka ny izy roa ambin'ny folo ralahy avy. I Joda anisany zanaky Jakoba dia noho tantarany Joda. I Joda niteraka tamin'ny Tamara any Fareza sy Zara. Azonareo hoe iza moa i Tamara? I Tamara ny tena marina dia vinantony Joda. Azonareo hoe fa nisy déguisé Tamara tamin'ny fotoana izay nivoan'ny Joda. Nivoaka ny tranony Joda ho any an-tanàna dia tamin'izay fotoana izay Tamara namandrika ny Joda. Te azo zanaka te hiteraka izy sangy ilay vadiny Tamara zanaky Joda tsy niteraka. Noho izany tsy nanan-janaky Tamara dia rehefa fatany no ny antony maro samihafa moa izay natonga ny Tamara nanapa-kevitra toy izany no fatany hoe i Joda hivoaka satria i Joda no tsy nanome azy ny rahalahiny, tsy nanome azy ny zanaka aza vaika tsara. I Joda ny ray no rafozany Tamara. Joda ny rafozany Tamara dia araka ny tokony ho izy tokony nanome zanaka Joda iterahany Tamara rehefa tsy niteraka tamin'ilay teo aloha Tamara. Kinandro tsy nitaterahany Joda izay demarsa izay dia hoy Tamara ho fandriako Joda azahoako taranaka. Dia rehefa nivoaka Joda ndray andro dia misy déguisé Tamara ho vehivavy janga. Dia nandro tamin'ny Tamara Joda dia nitoejazy Tamara niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Joda. Fareza sy Zara zany zanaky Tamara dia zaza sary. Azontsika ve dia tao aoriana Fareza sy Zara misy taranaka sivy dia i Davida no anisany ilay taranaka fahasivy avy amin'ny Fareza sy Zara. Davida taranaka fahafolo avy ao amin'ny Joda. Davida taranaka na zaza sary taranaka fahafolo. Raharaka ny tenin'Andriamanitra izay tsy azon'Andriamanitra hivadiaka zany dia Davida sy ireo taranaka folo ireo sivy teo alohan'ireo no anisan'ilay olona voakilasy tao anatin'ilay ozona tononon'Andriamanitra hoe tsy mahazo miditra ny tranon'i Jehova, tsy mahazo miditra ny fiangonan'i Jehova. Azonareo ve ilay izy? Davida zany dia voakilasy tao anatin'ilay hoe tsy mahazo miditra ny tranon'i Jehova. Fa Davida ry havana dia fantatritsika hoe zaza hatry ny folo mbola kely sy tanora no nanakina izany fiainana izany tamin'Andriamanitra. Alleloia. Anisan'ny olona tena hoe hatry ny folo voatanora Davida no nanamantatra sy nitady an'Andriamanitra tamin'ny folo manontolo, nikatsaka an'Andriamanitra tamin'ny folo manontolo. Dia hitantsika tao amin'ilay Salamo fahatelo amby roapolo ny fanehoany ny finoany an'izany Andriamanitra izany sy ny fahafantarany ny fisian'Andriamanitra izay nekely teo amin'ny fiainana hoe mpiandry azy Andriamanitra. Alleloia. Mpiandry azy nekely tahaka ny ohatrany hoe ondry tandreman'Andriamanitra izy. Dia tao anatin'izany fifampikasoany Davida sy Andriamanitra izany, fifankatiavany Davida sy Andriamanitra izany, fitiavany Davida n'Andriamanitra izany dia tena mafy tamin'ny Davida ilay hoe tsy hanana droit
ho ao an-tranon'Andriamanitra satria voakilasy tao anatin'ilay taranaka fahafolona zazasara. Asika amin'izay hoe dia izay no anisany natonga ny Davida nanao déclaration avy dia avy ombieny dia resana salamy fahatelo amby roapolo andiny fahenina salamy nosoratany Davida hoe fahasoavana sy famindrampo i Davida no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Ry havana ahatonga ny Davida ho afaka miditra ho ao an-tranon'Andriamanitra, nanana ilay zo ao an-tranon'Andriamanitra, higioka ilay fahasoavana ao an-tranon'Andriamanitra. Dia nila fahasoavana Davida, nila ny famindrampon'Andriamanitra Davida, dia izay no anisany natonga azy nidradradradrana nandratra ny feoavina nambara izany ombenimbeny izay resana antsika mandraka ankehitriny hoe fahasoavana sy famindrampo i Davida ny anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Fa tena te hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Izany niriko i Davida zavatra ray lolona angatahana. Fantatry Davida ry havana hoe fahasoavana no ao an-tranon'Andriamanitra. Halleluja. Ambara amintsika ankehitriny mpanao salamy ny Koraita, izay mpanao salamy ihany koa mpanao tononkira fideranan'Andriamanitra. Dia manana izao tononkira izao izay tiako vakiana amintsika eto anio, azahoantsika hoe tena zava-dehibe izao mato an-tranon'Andriamanitra antsika izao. Halleluja. Tiako mbola hiteny amin'ny tenanao ianao hoe arabaina tonga ato an-tranon'Andriamanitra. Teneno ny tenanao arabaina tonga ato an-tranon'Andriamanitra. Fahasoavana sy famindrampo ahafahana mitoetra ato an-tranon'Andriamanitra. Amen. Ato amin'ny salamy dia ahitantsika ny hira izay nataon'ny Koraita, tononkirandreo Koraita izay manambara ny mahazava-dehibe ny maha ao an-tranon'Andriamanitra. Salamy efatra amby valopolo. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa vakitsika amin'ny valopolo. Manana sady fotona alahelo mikanjan'i Jehovah ny fanahy, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny ny tsikirity mahita trano ary ny siditsidina mahita akany ho azy ametrahany ny zanany. Dia ny alitaranao Jehovah tompony maro mpanjakako sy Andriamanitra. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kera avy aminao ao am-pony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha-sabaka izy, raha mandeha mamaky ny loha-safitomanina izy, dia ataony misy loha-rano izany ary loha-orana manam-pitahiana azy, miampihery ny ampandehanana izy, samy miseho eo anatrehan'Andriamanitra aniziona izy rehetra. Io ihany koa ny mpanao salamo anankiray dia mampiseho sy mitanisantsika hoe tena ho an'izy ireo, tamin'izy ireo manokana sambatra mahasambatra azy, izany atao hoe ao an-tranon'Andriamanitra. Halleluja. Satria hoy fanazavana hoe raha mandeha mamaky ny loha-safitomanena izy ho izy, raha mandeha mamaky ny loha-sabaka izy, dia ataon'Andriamanitra misy loha-rano izany loha-sabaka izany ary ny loha-orana no manaro-pitahiana antsika, manaro-pitahiana azy ireo. Izany hoe ny fitoerantsika ao an-tranon'Andriamanitra dia mahatonga antsika manana anjara amin'ilay loha-rano, loha-orana izay mandrakotra fitahiana antsika. Averiko indray mandeha ny fitoerantsika fananantsika anjara mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra no anisany hahatonga antsika hanan-kery eo amin'ny andininy fahadimy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao dia ireo izay mitoetra ao an-tranonao Andriamanitra ao am-pony ny lalana hoy ny voasoratra, mandeha mamaky ny loha-sabaka izy nefa dia ataonao mahita loha-rano sady ny loha-orana manaro-pitahiana mampanarahana ho azy. Miampihery eny an-dalana ny fitoerantsika ato an-tranon'Andriamanitra, fananantsika anjara toerana ao an-tranon'Andriamanitra no anisany famelantsika an'Andriamanitra ampanaraka antsika ny loha-rano-pitahiana, loha-orana fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Ny fiainantsika indraindray dia mandalo mamaky loha-sahabaka eo amin'ny andininy fahaenina dia misy ankely ny baka dia ry ambany ery misy hoe fitomanina dia mandalo izany indraindray fiainantsika, mandalo loha-saha, mamaky loha-sahabaka. Izany hoe misy ny fotoana izay ohatra ny tena mampitomany eo amin'ny fiainana, kanefa ireto mpanao salamy ireto dia nafantatra izy fa raha mitoetra izy ao an-tranon'Andriamanitra dia Andriamanitra hitransforme izany loha-sahabaka izany ho lasa fanafiana hery antsika, ho lasa fanarana, fampanarana an'Andriamanitra,
antsika ny lohaorana loharano fitahina. Aleluia. Tiana mafisina zany hoe ny fananantsika fotoana hitoerana ao an-tranon'Andriamanitra, ny fitoerantsika ao an-tranon'Andriamanitra no ampitsimbadika ny lohasahabakatsika ho lasa fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Amen. Dia zay mahatonga n'ilay Korahita mbola maminoy eo amin'ny 10 hoe fanindray andro eo akanjanao Andriamanitra dia tsara noho ny arivo aleoko mipetraka ao atokoa nambaravaran'ny tranon'Andriamanitra toy izay nitoetra ao amin'ny dainy ratsy fanahy. Aleluia. Azonareo hoe zany hoe tamin'ny reto mpanao salamo reto dia tena zava-dehibe taminy ny mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra. Aleo izy ireo ny mitoetra ao akanjan'Andriamanitra toy izay mipetraka eo tokoa nambaravaran'ny mitoetra ao an-dainy ratsy fanahy. Hoentina mbola anamafisana amintsika zany fa tena hoe zava-dehibe ry havana ny fitoerantsika ao an-tranon'Andriamanitra. Dia zany nahatonga ny Davida miverany amin'ny Davida mamerina hoe tena nahatonga azy tena naniry fatotra zany hoe ao an-tranon'Andriamanitra. Zavatra ray loha izy nangatahako dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Zavatra ray loha ny angatahako dia nyahita ny tavan'i Jehovah ao amin'ny tempolony masina. Dia zavatra tia napetraka ao am-pontsika izany androany. Tena tohinona ny fitiavana ao an-tranon'Andriamanitra, tohinona ny fitiavana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Natao isika tena ahita fifaliana, ahita fahafinaretana ny mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra ka sahiteny tahaka ny Korahita hoe ny ndray andro akanjanao Jehovah ao dia toy ny arivo. Haleluia. Raha mianjo. Tena zava-dehibe ny fananantsika toerana ao an-tranon'Andriamanitra. Amen. Jesosy hatramin'ny fahazazany dia nety ny ray aman-dreniny Josefa sy Maria nakao amin'ny tranon'Andriamanitra. Amaky izany tsika atao amin'ny Lioka toko faha roa dia vakiko manomboka amin'ny 9:1 dia ahitantsika hoe raha mpahirezina isika hoe tiavo ny tranon'Andriamanitra dia satria tsy hoe Davida ihany akory ny tia ny tranon'Andriamanitra fa androany dia tia nampitsahivina fa Jesosy koa ilay arantsika sy tompontsika dia tia izy ny mitoetra tao an-tranon'Andriamanitra. Lioka toko faha roa manomboka amin'ny 9:1. Ary ray aman-dreniny nankany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravona amin'ny Paska. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia miakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravona. Ary rehefa tapitra izany andro izany dia nody izy. Jesosy zaza dia mbola mitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny miara-dia taminy izy dia lalana indray andro izy vao nitady an'i Jesosy tamin'ny havany sy ny patany. Ary noho tsy nahita azy izy dia niverina ho an'i Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo akanjan'ny tempolo Jesosy nipetraka teo avoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izy rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny fiteniny taminy, hoy ny reniny taminy, alaka nahoana no nanao toy izao taminay ianao? Izao alahelondrainao sy izao nitady anao. Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatra areo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko nefa tsy azona n'ireo teny izay nolazainy taminy. Ary niara-nidina tamin'ny nakany Nazareta izy ka nanoa azy. Ary ny reniny nitahiry zany teny rehetra izany ao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandrosina hita fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Josefa sy Maria ray aman-dreny Jesosy sady nitaiza azy na nalehibe azy dia hitantsika fa régulier ny nankanesany tany an-tranon'Andriamanitra. Hoentina mpahirezana antsika daholo ihany zany hoe izao fotoana izay ahatongavantsika eto izao ry havana dia tadidio hoe araky ny tenin'Andriamanitra izao. Halleloia. Ao anatin'ny tena hoe tenin'Andriamanitra isika rehefa mandeha mamonjy fiangonana. Dia rehefa nandeha régulier nakany an-tranon'Andriamanitra tany Jerosalema moa nalehan'izy ireo tamin'izany fotoana izany
dia jesosy zaza koa mbola 20 tamin'izany fotoana izany io voasoratra nanaraka azy ireo nentin'izy ireo nakany dia rehefa vita ny fotoam-pivavahany nody izy mivady miaraka amin'ireo izay mpiara-monina aminy tany nazareta dia rehefa nandeha lalana ndray andro izy ireo vao tonga saina hoe ohatray jesosy toa tsy manaraka atsika nakaizy jesosy azonareo indraindray ohatra ny adiny olona kely ohatr'izay ko jesosy misy fotoana ohatra ny manadina jesosy ny olona mba tsy ho isika ne izy zany bon entre parenthèse moa zay fa tena tiana olazay dia ny hoe nandeha efa lalana ray andro Marie Josefa vao natsiary nakaizy jesosy dia neverin'izy ireo fa miaraka tamin'ireo miara-dia tamin'ny jesosy kinazo kay jesosy taiza no nitoetra tamin'izay fotoana tsy niaraka tamin'ny ray aman-dreny izay tao atepoly nijanona ny aino sy namaly ireo izay tao amin'ny tepolon'Andriamanitra jesosy dia ny mahafinaritra be tia napetraka amintsika androany dia ilay tenina valin'i jesosy any Marie Josefa rehefa niverina nitady azy Marie Josefa hoe nahoana ianao alako aminanao toy izao taminay nahoana ianao tsy niara-dinody taminay niverina tany Nazareta dia hoy jesosy hoe moa tsy fantatrareo va fa tsy maintsy hoe tao tranony ray koa riavana jesosy nahita plaisir izy tao an-tranony ray tena nahafaly azy zany atao hoe nitoetra tao an-tranony ray zay ny filazany azy tao an-tranony rainy izy alleluia tiana marefa zany hoe domy eo raiky na atao tranony ray ianao rahalahy atao tranony ray ianao hoe atao tranony ray isika hoe dia hoy jesosy motsy fantatrao ve fa tsy mitoetra atao tranony ray a alleluia za manokana tena zavatra tiako hatry ny fahazazako mbola kely hatramin'ny fony aho mbola vao hoe nahatsiaro saina firy taona tsika ny manomboka mahatsiaro saina 5 taona 4 taona 9 taona manomboka matadidy zavatra niainana teo amin'ny fiainana hatry ny fony vao nahatsiaro saina dia tadidiko hoe anisan'ny zavatra anankiray tena nahafaly azy any hoe nandeha niangona satria taizay mamanay tahaka izany zahay niangona isaky ny alahady dia nahafaly azy tena hoe miaraka amin'ny mama makany am-piangonana fa nafinaritra mihitsy koa dia ohatra hoe manao zay mamanay aho rehefa makany am-piangonana fa misy mihitsy koa tato anamiko etaeta sy faniriana hoe tianao ao'izay mahafaly an'izany Andriamanitra izany mihitsy koa dia ny mahafaly aseorako an'Andriamanitra hoe tena notezainao am-piangonana isaka nalahady eny tena koa fa akoatra an'izany rehefa nylehibe tateoriana dia tena tsapako sy fantatro mihitsy hoe tsisy fantiantoka ny mahaohatra tamin'Andriamanitra amin'ny fotoana fisiany fotoam-pivavahana indrindra fa nalahady alleluia dia tiako zany tena mba ho azontsika hoe raha toy isika tena teo an'Andriamanitra tia lompo an'Andriamanitra riavana dia anisan'ny zava-dehibe anankiray tokony ho azonao androany ilaina hita eo amin'ny fiainanao dia ny fitiavanao ao an-tranon'Andriamanitra amen ao an-tranon'Andriamanitra jesosy kristy fony izy mbola kely no efa nandeha tany régulier azonareo ve dia nitoetra nahita plaisir mihitsy izy teo anivon'ny olona rehetra tao an-tranon'Andriamanitra niaino azy ireo sy namaly azy ireo fa hitatsika rehefa tateoriana na dia momba azy famantarana sy fahagagana azy Andriamanitra nanao ny ministerany izy nanao ny asa fanompolo izy tena hita mihitsy hoe tanan'Andriamanitra nahery teo aminy tsy nanaisitra tao anatin'ny jesosy izany hoe efa mety zao ny fiainako efa milamina zany tena efa fatabaoka fatapirenena dia miongotra tao aminatiny zany atao hoe makao an-tranon'Andriamanitra na fitiavana ny tranon'Andriamanitra voalaza ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Lioka 9:9 dia tenin'Andriamanitra maromaro koa moa no milaza dia ahitantsika hoe na dia teo amin'ny fanompony an'Andriamanitra aza jesosy dia mbola tena fifaliany foana nakany amin'ny sinagoga nakany amin'ny tempoly nakany an-tranon'Andriamanitra Lioka 9:9 dia ny anjiny ny 9 dia izao ny voasoratra hoe ary noho ny tamin'ny sabata hafa dia niditra tao an-trano sinagoga jesosy ka nampianatra hitanareo ve na dia efa tena hoe nomban'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fahagagana aza jesosy dia tsy nanaisitra na nanena ny tao anatiny ilay fitiavana nakao an-tranon'Andriamanitra izany ampahilaizana antsika izany hoe natoinona fahitantsika ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika sy fahitantsika ny amin'ny atao hoe fomban'Andriamanitra antsika zavatra iray lono angatahako i Davida zay tia napetraka ao anatintsika koan'io dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah androlava ao amen alleluia dia androany tiana mbola anoizana azy ho fantatritsika rehetra hoe inona moa no antony tena hoe mahazava-dehibe ny fitoerantsika ao an-tranon'Andriamanitra eo imason'Andriamanitra
dia izao ny voambary ato amin'ny asana apôstôly toko faharoapolo, asana apôstôly toko faharoapolo dia ny andininy faha valo amby roapolo dia izao no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny tenanao sy ny ondry rehetra izay nanaovany fanamasina anareo ho mpitandrina, niandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Ny fiangonan'Andriamanitra dia fitambaran'ny olona, zany hoe ny olona mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra dia fiombonana, fitambaran'ny olona izay novidiny Jesosy Kristy tamin'ny rany. Azontsika rehetra izany fa natonga ny Jesosy nalatsaka ny rany dia mba hisy ny antsoina hoe fiangonan'Andriamanitra na ny tranon'Andriamanitra amin'izao andro iainantsika izao ety amin'ity zao tontolo izao ity. Averina Andriamanitra ny natonga ny Jesosy zany nidina tetỳ amin'ity zao tontolo izao ity dia azo lazaina hoe pour que l'église existe. Amen. Pour que l'existe soit établi, pour qu'il y ait des églises. Zay tena marina. Natonga ny Jesosy nandatsaka ny rano, natonga Jesosy nidina tetỳ amin'ity zao tontolo izao ity, natonga azy nanolotra ny aina pour que l'église existe. Novidiny tamin'ny rany ny fiangonan'Andriamanitra. Alleluia. Mampiseho amintsika zany fa tena zava-dehibe eo imason'Andriamanitra ny fisiany fiangonana tsirairay avy. Alleluia. Dia ato amin'ny Efesiana toko fahatelo dia ny andininy faharoapolo dia mbola andininy fahafolo dia mbola tiako vakina ty ten'Andriamanitra ty mampiseho amintsika ny amin'ny antsoina hoe mazava-dehibe mihitsy eo imason'Andriamanitra ny fiangonany na koa ny tranon'Andriamanitra ivoriany ny fiangonan'Andriamanitra, ny tranon'Andriamanitra izay ahitana ny fiangonan'Andriamanitra. Efesiana toko fahatelo ny andininy fahafolo. Mba hampifantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana. Eo ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia tena hoe midéployer ny fahendreny ray manontolo mba hoentina hampahafantarana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny fanapahana rehetra ety an-tany ny amin'ny fahendreny hitondrany ny fiangonana. Averindray mandeha hoentin'Andriamanitra ny olony fahendreny dia hevitra maro samihafa ataon'Andriamanitra ampisehoany amin'ny fanapahana ety amin'ity zao tontolo izao ity sy ny fahefana ety amin'izao tontolo izao ity ny amin'ny tena hoe mazava-dehibe aminy ny fisiany fiangonana. Averiko vakiny mba hampifantarin'Andriamanitra ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny maro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana. Azonareo zany raha misy zany zavatra mampiasa mafy ny sain'Andriamanitra sy ny lohan'Andriamanitra dia ny ampisehoany ety amin'ity zao tontolo izao ity hoe tena mihevitra amin'ny fiangonana izy, azy ny fiangonana ary dia tena hoe hevitra maro samihafa noentina ny ony amin'ny fanapahana rehetra, ny autorité rehetra ety amin'ity zao tontolo izao ity ampisehoany ny fahendreny. Amen. Tia namafisina amintsika izany tena zavatra Alleluia. Eto amin'ity toerana ity ankehitriny afaka manao fivoriana masina satria ankasitran'Andriamanitra izany ao am-pon'Andriamanitra. Fahendrena maro samihafa no ampiasain'Andriamanitra atanteraka ny fisiany antsoina hoe fiangonan'Andriamanitra ety amin'ity zao tontolo izao ity. Timoty voalohany toko fahatelo dia vakiako ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia izao koa ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tratra ela aho dia ny ahafantaranao izay fitondrantena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Io dia mampiseho amintsika koa ny ten'Andriamanitra fa ny fiangonan'Andriamanitra no andry
famarinana ety amin'ity zao tontolo zao ety. Andry pilier hanehoan'Andriamanitra ny famarinana ety amin'ity zao tontolo zao ety. Dia atao amin'ny Efesanina toko faharoa mbola tiako vakitsika ihany koa manomboka amin'ny 9:20. Dia zao ny voasoratra hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra ao amin'ny rafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Aleloia. Rehefa novidiany Jesosy tamin'ny rano isika lasa fiangonan'Andriamanitra, dia mbola toizana azavaina amin'io tenin'Andriamanitra io fa nataon'Andriamanitra isika tsy ho vahiny sy mpivahiny intsony ao amin'ny tranony. Aleloia. Zava-dehibe zany ny ananantsika anjara toerana, anjara ndraikitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra, satria ao amin'ny tranon'Andriamanitra, ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ao amin'ny tempolon'Andriamanitra isika no nataon'Andriamanitra nitendre tsy ho vahiny sy mpivahiny intsony. Misaoran'Andriamanitra ianao raha mahita anjara toerana ao amin'ny tranon'Andriamanitra, ao fiangonan'Andriamanitra, satria zany no planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika, dia isika tsy ho vahiny sy mpivahiny intsony ao amin'ny tranon'Andriamanitra fa ho tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra. Dia hoy ny 9:20, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ny fiangonana zany dia tsy hoe kory hoe sitrapon'olombelona ny fisiny hoe pastera ety anangana fiangonana rehefa France, na hoe pastera rana fotsiny, fa araka an'le vakina teo tena hoe fahendren'Andriamanitra ny araka zany. Dia hoy ny voasoratra hoe natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly. Azonareo zany ny fiangonana tsy hoe kory hoe nitefitefena fotsiny isy hoe teanao fotsiny, pisy ny fiangonana, ny orena ny fiangonana. Azontsika nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly ny fisiany fiangonana voalohany. Amen. Dia mitoizan'ny tenin'Andriamanitra nefa hoe tsy hoe kory teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly ihany no nanorenan'Andriamanitra ny fiangonana, fa Kristy Jesosy mihitsy koa no fehizoro ny fiangonan'Andriamanitra. Azonareo hoe mazava-dehibe amin'izy hoe rehefa miresaka fiangonan'Andriamanitra zany tsika, tranon'Andriamanitra moa dia ny fitambaran'ny fiangonana pino tsirairay avy zany no tianao lazay. Dia tokony hazava-tsara amintsika androany hoe teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly no nanorenan'Andriamanitra ny fiangonany, dia Jesosy ny fehizoro nyzany fiangonana izany. Fantatsika rehetra ny atao fehizoro, ilay vato izay atao amin'ny fototra rehefa manangana trano ny olona anankiray, dia misy ny antsoina hoe fototra izay iny no iangan'ilay trano izay aorina, miankina amin'ny fahatsarany fototra no mahamafy ny trano izay miorina eo. Dia hoy ny voasoratra eto hoe Jesosy ilay fehizoro ny fiangonan'Andriamanitra. Aleloia. Jesosy ilay fanorenana tsara indrindra. Tsy misy mahay manao fanorenana hafa hoe izy afa tsy izay natao dia Jesosy ny fehizoro ny fiangonana. Dia avy eo ny fiangonana naorina teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ny fisitsika eto zao zany dia vokatry ny fanorenan'Andriamanitra ny fiangonana anatry ny fisiny zao tontolo zao, dia tsika no manohy azy toyana. Amen. Dia hoy koa ny 9:21, ao amin'ny rafetan'ny rafitra tsara rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy koa no miaraka orona ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ny fisitsika tsirairay avy no matateraka ilay hoe fonenan'Andriamanitra ny fiangonana. Aleloia. Ny fisitsika tsirairay avy ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra no mahatonga ny fiangonan'Andriamanitra fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Araka ny voasoratra hoe isika ny tempolo ny fanahy masina, isika ny tempolon'Andriamanitra. Azonareo hoe dia ny existence-tsika ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra no malavorary ilay hoe fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy ny fiangonana. Amen. Dia izany no tena tokony hahatonga antsika itia ilay hoe makao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, fivoriam-ben'ny fiangonan'Andriamanitra, fivorian'ny fiangonan'Andriamanitra, satria fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy isika. Amen. Dia hoy ilay tany amin'ny Timoty avy farany hoe
isika no antsoina hoe andry sy fiorenany famarinana. Isika no andry anorenan'Andriamanitra ny famarinana ety izao tontolo izao ity. Isika izay novonjeny novidiny tamin'ny rano Jesosy. Isika izay namponeniny tsy ho vahiny sy mpivahiny tsony ao an-tranony fa nataony tompotrano ao amin'ny fonena masiny. Amen. Dia izay ny zavatra tia nampitaina amintsika androany hoe tiavo ny tranon'Andriamanitra maniry tahaka ny Davida hoe fahasoavana famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho dia aoka hita mihitsy hoe angetaheta isika hitoetra ao an-tranon'Andriamanitra. Famaranantsika ny tenin'Andriamanitra dia vakina amin'ny Salamo 4:20 dia izao ny voasoratra hoe ny marina amin'olona tahaka ny rofia isandraka tahaka ny sederany Libanona izy efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy ka maniry eo an-kianjan'Andriamanitsika. Mbola manirobona ihany izy na dia antitra aza dofodofotra sy maitso izy mba hanambara fa mahitsy Jehovah vatolampiko izay tsy misy tsiny. Alleluia. Ny marina hoy ny voasoratra dia hamololona tahaka ny rofia satria nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy. Raha tsy manaiky ianao tena hoe maniry ao an-kianjan'Andriamanitra ao an-tranon'i Jehovah riavana dia ho karankaina ihany ny fandoroantenanao fiainam-panahinao, ho karankainao kentanao maina. Fa ny faniriam-pino, ny fitoeram-pino, ny fitombon'ny-pino ao an-tranon'Andriamanitra no mahatonga antsika ho tahaka ny rofia izay mamololona isandraka tahaka ny sedera toy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fitombontsika ao an-tranon'Andriamanitra. Amen. Natao isika tena hoe ani ao an-kianjan'Andriamanitra. Tsy natao fotsiny tsika zany hoe mihaino toroteny efa ampy mihaino toroteny any amin'ny YouTube, any amin'ny internet, any amin'ny Facebook, fa natao n'Andriamanitra ny trano fiangonana iombonany fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano satria izay ny voasoratra hoe isika nambolena ao an-tranon'i Jehovah no hahatonga antsika amololona amin'izao fiainantsika izao. Amen. Mamololona dofodofotra sy maitso manirobona zany daholo fomba fitenin'Andriamanitra azy. Andriamanitra mampiasa teny be dia be hoentina azahoantsika an-tsaina mikasika ny amintsika sy ny amin'ny fiainantsika izay tena hoe tia miaseho ny fahatsarana dia mampiasa izy teny hoe amololona isika, amololona ny fiainanao zany hoe hita ny fahatsarany fiainanao izay Andriamanitra no manantanteraka izany rehefa isika mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra. Nambolena ao an-tranon'i Jehovah maniry eo an-kianjan'Andriamanitsika. Aza ianao zany no manisan'ny olona maniry hoe voaongotra tsy ao an-tranon'Andriamanitra fa raha i Davida manokana tena nanam-paniriana hoe toetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava dia nataoko isika anana zany etaeta izany eo amin'ny fiainantsika satria tsy misy ataoko tena hoe mahasoa antsika afa-tsy izany hoe eo akaikin'Andriamanitra. Hoy ny voasoratry ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo afaka hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy izy any. Ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ny fiainantsika. Faly mijery ny asan'i Jehovah. Amen. Mivavaka misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Tiavo ny tranon'Andriamanitra, tiavo ny fiangonan'Andriamanitra, tiavo ny tempolin'Andriamanitra. Misaotra ry Andriamanitra araiky ny amin'ny teninao izay norelesinay teto. Sambatra izahay fa afaka mitoetra ato an-tranonao tahaka ny Davida Andriamanitra izay olona araka ny fonao, olona notendrenao Andriamanitra hitondra ny vahoakanao, natsanganao ho mpanjaka nefa dia nangetaheta fatratra ny teninao tonga dia atao toy izany no etaeta mirehitra ty anatinay tsiraray avy ihany koa hitiavanay ny fiangonanao, hitiavanay ny tranonao, ahatonga anay tompo tena ho sambatra tahaka ireo olona izay nahita Andriamanitra fonena natao an-tranonao. Misaotra mampitoetra izany teny izany eo amin'ny tsiraray avy ianao raiky. Voninahitra dia hoanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tapana azafady raha valy zaka. Dia isaorantsika n'Andriamanitra lehibe zany izay, isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny teniny izay norenesitsika teo ankehitriny moa dia te handroso avy hatrany amin'ny filazana zany.